ahoana marina mandry ve ny hasesefa hoe madio ny tanany reraka ny gazy reraky ny adi-piainana firenena gisitra maneran-tany vahoaka malagasy nonoana indrindra maneran-tany tsy azo ialany mpitondra izany fa io no vokatry ny fitondrany tao anatiny 5 taona lasa dia lasa ny saina raha mahita ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny mampitandrina ho an'izay manakorontany ary iditra fialan-tsasatra ny fitsarana manomboka ny farany herinandro izao koa izay tratra dia any an-tany mora no miandry ny fotoam-pitsarana dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no atahorana ka mahatonga fandrangarangana sy famoahana teny mafy tahaka izany tsy vahiny akory io rahonana io fa gasy izay tsy mankasitraka ilay fividanana amboletra sy ny fikasana anao fianianana raha io fomba fiteny io no raisiny dia midika mazava fa efa jadona no eto ankehitriny iza no efa nametraka sy mamorona olana eto ny malagasy tsy manaiky ilay fividanana amboletra teo ve sa ireo zay tsy niraharany maro anisa ka manampatra fahefana satria manana bloky afaka moretana ny praitany razana matony vahoaka mihetsika sy tsy manaiky dia ao ny antony tsy misy gasy angamba ka te anakorontana fotsiny tsotra zao milaza fa tokony ajaina ny lalàna dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza amin'ireo mpitondra ireo moa no nanaja lalàna ara-dalàna ve ny filazana olona fa mararisana ireny ara-dalàna ve ny fisamborana sy fiampiakarana sy olom-bavambahoaka fitsarana ao anatina fivoriana ara-potoana ireny ara-dalàna ve ny firotsahana olona tsy mizaka zo-pirenena malagasy eto amin'ny tany republikan'ny madagasikara safidy ny azy ny aka io zo-pirenena io koa tokony hiantra ny lalàna raha toka izany fanajana lalàna izany no resaketo dia tsy menatra ve ny manome lesony kanefa manao mpitary-bato vilambava toy izao tsotra be ny vahaolany ajao ny lalàna fa tsy hoe ny vahoaka ihany no tokony anaraka izany inona no atahorana ka anaovana fampiororona tahaka ireny raha toa ka tena mambahoaka ny tsy fahaiza mitantana no makaleo vahoaka koa tsy te hiaina izany tsony ny gasy ka itakiny ny tena olona tena safidiny hitondra ilay firenena ny zava-misy mantsy any amin'ny tsy mivonto no manaintaina ivadika posta avancé angamba ny etsy analakely atsoatsy ny mahagaga nefa atraizany toy n'ilay volamena ny vadika vy nanao ahoana ilay raharaha filazana fa misy manodikodina ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra raha tsy fandriam-pahalemana izany tsy vao zao no nirongatra fa efa tao anatiny 5 taona izay alatra voamasy fakanakeriny vao izao ve no gasony na ino izany nanao ahoana ny fandraisana andraikitra raisy ny mpitandro ny filaminana tamin'ireny rehetra ireny azadiny fa nisy ihany koa ny fampiasana herisetra sy fandrobana vahoaka teto ny vidiny lavanilina ny raharaha tao ikongo ny raharaha berary androy sy ny maro hafa dia omena tsiny ve ny vahoaka raha hitsangana ka anohitra ankehitriny manoloana ireny rehetra ireny ho maty ampony malagasy ve ny famotenany fiariny tao anatin'ny 5 taona katroka izay ka nanaovana ny vidim-piainana midangana ny fanaovana ny vidiny lavanilina tahaka ireny hatramin'ny atody ity vidina 700 ariary ankehitriny voataona voalohany izao fa mbola itoy 5 taona zany io asa hoe ohatrina ny vidiny atody iray afaka atsoatsy ny olany jiry sy ny rano mandraky ty androany mbola tsy voava dia hoy ny fanazavana hoe io moa vokatry le fanaovana politika eto Madagasikara sy afena satria misy manao politika manasoavana ny firenena fa ny hitako tamin'io fitondrana io de politika miaratsiny ako fa tonga de mahitsy hoe anaovana fafana mahazo zavatra na bizina ozy ny tanora sehatra fatero sehatra fisitrahana any io ny atao hoe fotodrafitrasa de io ny aza ny vonjerin'ny zareo le fotodrafitrasa nefa ahoana moa isitrahanao raha tsy manana fahefa-mividy ianao zay tsy zay azonao le izy aty amin'ny sehatra voalohany sy faharoa nefa moa de any foana zareo manao téléphérique autoroute hôpitaly atao reo fotodrafitrasa reo ka tanterahana de asadorina foana fa misy le commission io
ataony zareo de hitantsika moa zao zatra mitrangany Angleterre satria resaka commission eny matratra n'le ramatoiny any hitataratra am'ireny zany fa ny fiainan'io régime zany de fiainana commission foana ary zay na nomezavany fotodrafitrasa ary farany teo zao ny président zareo vaovao io de hitatsika tsara fa efa mitsarasady keo izy panneau solaire mbola resaka commission eo ambadiky zany satria mbola any amin'ny sehatra fahatelo foana io tsy izy ary ny tena misy tamin'ireny hoe andao artesiniano ambolena sy ny sisa tsy neritreretra zany vary zany izy ary nisy fotoana ry izy mbola niteny hoe roa taona vao miakatra ny vary za tsy mino hoe sofatany zany fa fananiny tenenina mihitsy mba anamarinany fa mila manafatra vary zany sika hiakatra ny vidim-piainana ary atoato fa eno hiakatra ny solika hiakatra ny vidim-bary mbola tsisy tokotaniny am'izao ny fambolem-bary tsy eritreretiny zareo akory fa ataony toe-tsainam-pina foana ny amenavana le vahoaka ataony mahantra de mora ny manina azy mividy le olona io moa teny français esprit d'assister mazava amitsika rehetra angamba ny fanazavana teo izay dia averina ihany hoe mbola vao volana desambra 324 isika izao fa mbola aizy ty volana desambra taona 724 tany midadasika be sady tsy manana olana rano kanefa dia manafatra vary anyenda amina taonina maro isan-taona dia hoy ny fanazavana nataona pahay-toe-karena tao amina fahitalavitra raha vavy ity hoe resaka vary ndrasantsika satria misy resaka mazava hoe misy azahoana tombontsoa manokana $10 farafakeliny isaky ny taonina de manaova ny calcul nareo $10 isaky ny taonina zany ny opération ataony zareo resaka vary rehefa manafatra vary avy any ivelany ka le izy ny tokony lojika zany tokony le tatsapamokatra no ametsika subvention amkara ny bebe koa ary tokony jerevana ny lalana amoahany zareo ny vokatra makaty amin'ny tanan-dehibe zany zay hoe ataontsika hoe mila le vokatra zany aleo azava ny SPM rehefa manafatra ny SPM tsy manambola ina nefa hoe société mpanjakana zany tokony manafatra vary de inona ny fandehany ao anatin'le ataontsika hoe le vary afarany farafahabeny ny 20 isan-jato ny farafahabeny zany za rehefa ataoko hoe tsy masika fa any amin'ny 10 isan-jato ny vary afarany zareo ihany ny an'ny SPM ny akoatran'izay an'ny opérateur karana zay ny marina ane mazava izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe dia anany tena fivoarana amina mpitondra tahaka izany ve ny gasy iza marina zany ny tompony hery na koa hoe mampiasa hery ao anatin'izao raharaha izao ary iza ny mbola miezaka mivoina mipetraka ho manam-panahy andany ireo nanakana tamin'ny fitaovam-piadina nandratra sy namono ireo nilaza ho mitaky ny fahamarinany sy fandrangarangana fitaovam-piadina ary fanavotana ny firenena tamin'ny alalan'ny etsika tamin'ny mpilaminana ny sambotra sy nampiororo ny sain'ireo everiny fa tsy mitovy hevitra aminy izay tsy voatery hoe mpanohitra ny fitondrana akory fa rehefa ivela ny fitondrana rehetra ka manohitra ny everiny fa mety ataon'izao fitondrana izao na syndikalista io na mpampianatra pikaroka na mpanao politika dia niaran'izany avokoa ankilany moa izany dia ireo fanohitra amin'izay voalaza rehetra teo izay niarany heritreritra satria naneho hevitra nitaky ny tany-tandalana nitaky fahamarinany dia mandry tsy mahita toro very zareo ACC malona izao zava-misy izao mandry saina ve ary mihevitra fa madio tanana malona ireo fanagadrana sy fandratrana vahoaka malagasy niseho izao ny hery tsy maleo ny fanahy hoy ny fitenenana fanahy sy hery no resaketo iza ny mbola mampiasa fanahy iza kosa no efa mampiasa hery manam-pitiavana ve dia mavita mandoka ny vavapiray-tany razana aminy toy ilay nitranga teny Mahamasina ny 7 volana Novambra ireny manam-pitiavana ve dia mavita mandratra ireo piray-tany razana aminy manam-pitiavana ve dia anavaka hoe ianareo zay manana karatra ihany no mahazo dia mipetraka ny fanontaniana hoe izay ve ilay fitiavana sa kosa fankalana ireo malagasy tsy mitovy hevitra ny petsaka dia mbola misy mamono fanahy ka manaiky atao fitiavana amotika ny firenena 5 taona manaraka ao anatina kolokolo sy tsy fanaran-dalana ihany ve dia madio ny tanako
ary mandry ny eritreritro hoy ny hasese manoloanay zany fa ahoana mariny ahoana mariny